Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandefandefety sy mba asitrana. Nanisik ang punyang palay aming nirana. Tsika misaotra amin'ny tompo lehibe tsika fa manana ity fotoanandroany ity. Kezahantsika trano ny matotra satria ohatra somary efa lalintsika maly vao tafarava. Azo atao dia mba ho ifehezina arak'izay mba tokony ho izy kanefa koa ho vao hainao tsara. Alleloia. Ho ia taminao teo manao misaotra ny tompo lehibe satria zava-dehibe loatra izao fotoana izay ananantsika izao. Raha tsaronareo dia nanambara teto maly manao hoe anisan'ny Kongresy voalohany izay no tanterahina taty amin'ny faritany Fianarantsoa ity Kongresy fampitomboana fahasoavana, fampitomboana zava-panahy mba ahafahantsika miakatra midingana ambonimbony kokoa. Alleloia. Inoko fa dia azo tanteraka anao sy ny asanao izay ametrahan'ny tompo anao ny fisiana fotoana tahaka an'izao. Alleloia. Tika ny manamarika nisy fotoana moa maly mba tafaresaka tamin'ny ray aman-dreny lehibe. Tsaroko nanomboka tamin'ny 2018-2017 angamba nefa mba vezivezy taty Fianarantsoa. Tamin'izany viscots Pasteur aotondre nantenaina ny cots dia izay viscots izay mbandry Pasteur ravaka vezivezy matetika taty Fianarantsoa. Tena mazana raha ny asan'Andriamanitra taty Fianarantsoa. Maninona? Tena mazana. Ary navesatra tamin'izany fotoana izany. Tsy hita hoe atao ahoana. Tsy hita hoe atao ahoana. Dia mivezivezy teo foana. Na ny fandraisana tamin'izany manahirana. Miafiafy mihitsy rehefa tonga aty Fianara. Miafy ianao. Fa nafinatra hozy izy ny mpanompo vavin'Andriamanitra maly manao hoe manana vision amintsika amin'ny tompo. Taovy alleloia. Misy vision-n'Andriamanitra lehibe izay tian'Andriamanitra ho tanterahana eto amin'ity faritany Fianarantsoa ity. Ary misaotra ny tompo fa ianao dia ho atsangan'Andriamanitra ho mpiara-miombonantoka amin'izany, ho mpiara-miasa amin'izany. Ataovy alleloia. Halleluja. Raha mafy be ny fiangana tamin'izany dia misaotra ny tompo fa amin'izao tena manao zavatra Jesosy raha latsanabavy. Dao hitehaka mafy an'ny tompo isika. Ozy izy ny ray aman-dreny maro rehefa niteny izy. Hatramin'izay ozy izy ohatra ny tany amin'ny faraparan'ny tany. Fa amin'izao Fianarantsoa ohatra ny rehefa mba jerena amin'ny faritany ohatra mba efa izy moa ny teny fa zay Pasteur ravaka na ino an'izay izy no ny teny efa mba tsy le farantsony fa efa mba fahatelona ety Fianara ozy izy. Taovy alleloia maresy lahatra. Ohatra ny tehaka ny olona be fialonany zany ny tehaka anao sady manao amen na mafy hoe alleloia. Dia inoko fa ao ambadika izao dingana ataontsika izao tsy ny eto amin'ny fohy be ihany ny azakazaka fa nomboka hipakatra any amin'ny paroasy rehetrarehetrany hiampitatra any amin'ny sampana trany lavitra rehetrarehetrany zay misy sady mitsangana manao amen izy. Amen ve. Halleluja. Raha miasa ny Antananarivo Andriamanitra manao zavatra izy amin'ny asan'Andriamanitra any. Maro zao tsika nanaraka any ampitan-dranomasina ny ray aman-dreny manao zavatra lehibe ihany koa Andriamanitra ny ivelany any anao zavatra ihany koa Andriamanitra any amin'ny toerana misy anao any.
raha mino an'izany ianao mba manaova amen hoe halleloia. Atao anatin'ity fampianarana ity a zany ndray tsy dia ilamina loatra satria efa lamintsika maly lamindamintsika maraina aloha mba mientanentana ndraytsika olona hiazakazaka zany aloha mba mientana e zany sa tsy zany zany sa tsy zany ka andray fampianarana isika amin'ity androany ity loha hevitra androany a dia tsotra be manangana fototra ara-panahy matanjaka. Halleloia halleloia. Manangana fototra ara-panahy matanjaka. Matio toko fahafito filazantsara ny Matio toko fahafito a dia vakina ny andininy 520. Matio toko fahafito a dia vakina manomboka amin'ny andininy 520. Dia hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany nazovy no mandray izany teniko izany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy. Manina hoy teneny mafy ny lehilahy manan-tsaina sy vehivavy manan-tsaina. Hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay manona ny tranony eo ambony vatolampy. Manona n'inona? Manona ny tranony eo ambony vatolampy. Dia ahoana ny toyany? Alatsaka ny ranonorana ka nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra namely izany trano izany nefa nanina ozy izy maniry indrindra satria nangana fototra ara-panahy matanjaka ianao zay ahitsangana eo zay ho atsoronao eo zay ho atsangana ao dia ho mafiona lasenabavy malala. Na ininona mety endrika tafiotra, nininona mety endrika ranonorana be, nininona mety endrika fampianaran-diso, nininona mety karazana programma ny satana satria miona eo ambony vatolampy ny fototrao, ny fototry ny asan'Andriamanitra zay misy anao. Oh, mialamaina daholo zany rehetrarehetra zany. Tovy amainina maresy lahatra. Halleloia. Dia ahoana ny toyany? Andininy fa enam-boapolo. Fa izay rehetra mandre zany teniko zany kosa nefa tsy mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy. Manino hoy? Nareo zao ny tenan'izany teo. Hoarina amina inona? Lehilahy adala izay manona ny tranony ambony fasika. Alatsaka ny ranonorana dia nisy rika be sady ny fofofo ny rivotra be nambely izany trano izany. Dia nanina ozy izy? Dia nanina ozy izy? Dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Inona mety aminao le voalohany sa le faharoa? Sao dia misy misafidy le faharoa ato. Lehilahy ho atao délivrance mantsy ianao efa avy eo. Hoe olona spesialy ianao satria misafidy no inona? Engane mba ho manan-tsaina daholy. Halleloia. Ny ahafantarana zany fa manan-tsaina ny lehilahy anankiray na ny olona anankiray raha izay fanoharana nataon'i Jesosy zay dia jerena mianga eo amin'ny fototra ara-panahy izay iorenany, izay atsangany, izay itsorony. Halleloia. Tonga dia ohatra kaikely nomeko anareo. Eto moa asiko sarisary mihitsy rehefa avy eo. Eto zao tsika mivavaka. Goavana ihany ty trano ty. Ny miazona n'ity trano ty a. Ny miazona n'ity trano ty a. Tsy ny tafony. Tsy ny birikina rafitra eo. Fa ny mahatrano ary mahatonga n'ity trano ty mijoro a dia ninona? Ninona hoa? Ny fototra. Zany hoe raha tiatsika zany ny andeha lavitra
tiatsika niazakazaka ka tsy reraka, tiatsika tanteraka ny mission atsika, satria tsika io dia manana mission mila tanterahana. Alleloia. Dia tsy maintsy mijery ny fototra izay ahontsika isika, tsy maintsy manadiady miainga amin'ny fototra mihitsy. Be dia be loatra ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny makotsany tena dia mahita an'izany. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra raraka ny mpandehanana. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra miabandonina. Za tena milaza amintsika pasteur ato amin'i Jesosy. Dia ozy Baiboly, ozy izy, isika ozy izy maninona? Tsy naman'izay tsy naman'izay maninona? Tsy naman'izay miemotra. Dia ozy izy ny Baiboly, raha vao miemotra isika dia honosy ny Tompo, tsy sitraky ny fanahiky fa naman'izay mandroso makany amin'ny famonjena ny fanahy. Dingana izay niantson'Andriamanitra atsika ty zany tsy misy vitesy mahasarera. Alleloia. Fa tsy maintsy anavao foana ianao mandrapatonganao any amin'ny arrivé. Ataovy amenina maresy lahatra, ataovy amenina mafy. Tsy maintsy mandroso foana. Raha vao miemotra isika dia le toroteny ray aman-dreny pasteur Atovomaly, satria niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Hoy taminao teo be dia be nireraka ny mpandehanana, be dia be ny miabandonina. Ary misy karazana mpanompon'Andriamanitra ohatr'izany mihitsy, miala any poste anankiray izy, izay nanendrena azy, kofokofona tao izy dia lasa izy mandeha mody manantokantona kely fianakaviana any. Dia andray izy manomboka manangana cellule, afaka 10 volana indray izy mipotra indray. Ato say pasteur, efa misy olona 50 ato pasteur. Taovy alleloia aloha fa tsara le mahita olona 50. Asitehaka ho an'ny Tompo. Fa ny fantaniana ve mba tonga tao an-tsainao mana hoe nanahoana le tary zany? Nanahoana le nilala tary zany? Satria zay any aloha any fa tindray ny masoko. Raha mafy ny fototra ara-panahy itoeranao latsenabavy malala. Dia Jesosy no niteny teo, na inona tafio-drivotra, ninona rika mandalo, ninona fasairanana, ninona ady miseho, ninona fizantoetra lalovana eo, dia mijoro foana ianao, mitoetra foana ianao, ary mampandresy ianao Andriamanitra, manaova amainina mafy hoe halleluia. Miankina amin'ny fototra ara-panahy io. Tia ny Kongresy voalohany ataontsika eto, ny rarihina ry angatahana amin'ny Tompo, mba ho isa-taona ohatr'izao mba ho eto foana tsika. Taovy alleloia. Dia afa-tanana mafy fa mba resy lahatra amin'izany ianao, mba fantatra hoe inona ny tanjon'Andriamanitra ny amin'izao. Mba tonga anao afaka nietsika indray, atonga anao afaka hiazakazaka indray. Raha somary efa nanomboka nandeha moramora ianao teo anoloana, efa niandro sarahana fotsiny, dia nanomboka apiditra vitesy indray ianao mane lasa indray hiazakazaka indray tsy maintsy mahomby tsy maintsy mahita ny tanan'Andriamanitra, tsy maintsy mahita ny fomban'Andriamanitra. Amen na ve? Amen na ve? Zany ny tanjon'Andriamanitra. Ary tsy ndrika eto mpiandohan'ny fampianarana, mampatahotra le tenin'i Jesosy ao amin'ny filazantsara an'Jaona 5:10, ny andiny voalohany sy faharoa. Mampatahotra io. Hozy izy Jesosy na iandro, izao no tena voaloboka. Ianao toy iny, ny raiko no mpanamboatra. Dia le toyany ihany tena mampangovotra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoha. Tsy ndriny tsara, ny sampana rehetra eo amiko izay maninona ozy izy? Izay tsy mamoha dia atao inona? Atao inona ray zany?
izany teo ka esony dia tena esony tokoa ane maniry mba tsy ho tanteraka aminao mandrakizay izany teny fikasan'izany hoe Andriamanitra mihitsy ny anaisotra anao, Andriamanitra mihitsy ny anapaka anao, fa mba le toy any manao hoe fa ny sampany rehetra eo amiko izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Amen na ve? Ao aorianan'ity kongresy ity zany dia tsy manan-tsafidy ianao ankoatrany hoe tsy maintsy mamoa. Dia ahafantananareo lasianabavy, tsy misy soa, tsy misy safidy, fa miangeto ianao dia izay no masaka ao anatin'ny sainao, tsy maintsy mamoa, tsy maintsy mamokatra, tsy maintsy mahomby a. Halleluja. Izay ny antony ity fotoana ity. Karakaraina ianao, asiana zezika ianao, tondratondrana ianao, tahiny ianao, mentolo-tsaina ianao, mba manantena izy. Amen. Izany mbola andisy fanantenana azy. Ary izany vonina ny amokatra ho an'i Jesosy. Asio alleluia. Asio alleluia. Dia hoy taminao teo, miankina be dia be amin'ny fototra izay atsanganao, amin'ny fototra ara-panahy izay iorenanao. Reny fampianaranao maly reny karazana fototra daholo reny. Halleluja. Halleluja. Bagazy tsy maintsy anananao ary tokony ho tehirizinao mba hatonga anao handeha lavitra. Fantaro. Matoa Jesosy ny teny manao hoe ho avy ny ranonorana be, isy rika be, isy rivotra be amely an'izany trano zany. Endrika ady ane zany endrika fasahotana izay atrehantsika any amin'ny toerana misy antsika any ane zany io zany tsy azonao ilana io. Tsy misy asan'Andriamanitra tonga dia tena tonga dia milamina be 20 isan-jato. Fa mety tsy asan'Andriamanitra io, fa mety asany ihany. Mety asan'ilay anankiray zany io raha izany. Dia tsy kitikitiany. Marina zany sa tsy marina? Ary ao anatin'ilay atsika nefa ohatr'izao efa mihaona ohatr'izao mahery daholo manontany rahalahy, ahoana ny tanitrany? Andalam-pandrosoana izay pasteur. Halleluja. Tsisy niteny mihitsy teo fa maninona? Efa tena mahafinaritra izy eo pasteur. Tena mandroso. Tena le any amin'ilay mandroso le izy. Halleluja. Fa nitsarana anao, hijerevana anao manao hoe tena mafototra ve ianao, tena mpanompon'Andriamanitra omban'Andriamanitra ve ianao, tena miatra ve ianao, tena manana lazonahitra ve ianao. Ao anatin'ilay asa maninona? Ao anatin'ilay asa sarotra mihitsy. Marina zany sa tsy marina? Atintsika misy an'ilay olona manosika varamby ireny. Rehefa midibidinana ny varamba na feno entana ary mila tosika ihany ve iny? Accident matsiravina any ambany ihany. Ozy ny olona manao efa midibidinana misosa fotsiny iny. Misy fotoana zany io fanompony io maninona? Ohatra misosa ho azy zany mitonga ny olona, sady le olona tonga miaraka amin'ny fitahiana, mazoto miara-miasa, mety daholo izay ataonao rehetrarehetra. Halleluja. Ohatra na ianao mba miramirana io tena saotra tompo. Halleluja. Halleluja. Ozy le irany Jefta manao halleluja semaine ninjato amberivo. Manana koako eto Tananarivo, mandeha mantsy le izy amin'io. Fa rehefa manomboka miakatra ny mahamanina io, japio ary ahitanao azy. Efa nandeha izy teo aloha mampitaingitaingina. Maninona io? Miembotra amin'izay io. Ao amin'izay vao hita le force tena ao ve le fototra mafy.
ao ve le tanjaka ampanay e tovy aleloia aiza ny lasonadinao e manao ana ny fifamatoranao amin'Andriamanitra e tena mpanompon'Andriamanitra miatra venao e egany mba hoenao zany mpanompon'Andriamanitra tena miorony zany amen ve halleluia miankina amin'ny fototra ara-pananao aloha rehefa matanjaka ny fototra ara-panahy io henanao dia azo antoka koa fa zay atsanganao eo dia maninona ihany koa matanjaka tsara miona tsara mitoetra tsara io tsy maintsy misy ranorana eo tsy maintsy misy rika eo tsy maintsy misy ady mandalo eo fa eo amin'izay nijerena halleloia ary eo matetika ny mahararaka ny mpanompon'Andriamanitra zay ny mahatonga tsy manaiky saiko zany tsy mety manaiky mihitsy mane niala tany amin'ny poste anankiray ianao satria enjana be ny ady any pasteur tsy jereny le mpinao mihitsy zay dia lasa ianao mifindra tany amina toerana anankiray dia tany iray ianao ohatra ny namokamokatra kely dia jereo ane ny varany fa inga io mitoetra zany afaka fotoana foy dia maninona ihany koa hita ihany hoe eo e tsy milamina le basy tsy milamina le fototra ara-panahy halleloia halleloia anangana fototra ara-panahy matanjaka isika amen ve jery tenin'Andriamanitra isika izay tenin'Andriamanitra disy fantatrao loatra ato amin'ny Joba toko voalohany tiako andray lesona tsara ianao Joba toko voalohany Joba toko voalohany dia vakitsika milamina tsara manomboka amin'ny andiny voalohany ho nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy nisy lehilahy tany amin'ny tany Ioza Joba no anarany iza ny anarany dia ny baiboly ary marina sy mahitsy zany lehilahy zany sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy averiko ary marina sy mahitsy izany lehilahy zany sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy tsambikiny tsika andiny faevatra ary tsy maninona aloha mitsambikina ihany andininy fa enina ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho eny an-trehan'i Jehova dia mba tonga teo koa Satana tafaharo tany manina hony dia ho Jehova tamin'ny Satana avy aiza ianao dia namaly an'i Jehova Satana ka nanao hoe avy nizaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny dia ho Jehova tamin'ny Satana efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra izy ka mifady ny ratsy Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe motsy fanantenan-javatra va no atahorany Joba an'Andriamanitra tsy ianao ihany va nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra notahinao izy ny asany tanany ka nanenika ny tany ny omby amanondriny fa ainjiro ange ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andanao eo imasonao aza izy dia ho Jehova tamin'ny Satana indro eo an-tananao izay ananany rehetra fa aloha zesa ny tenany ihany no aza ninjiranao ny tananao dia nivoaka Satana niala teo natrehan'i Jehova atamin'indray andro dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranony zokony lamatoa ny zana lasany zanany vavy ary nisy iraka tonga tany amin'ny Jehova ka nanao hoe ny omby ny asa ary ny omby vavy nandrasana teo anilany dia namely azy tampoka ny saby alina ka namabo azy ary ny ankizy lasy ny ankizy vavy
ny ankizilahy tena siny tamin'ny lelan-tsabatra ary izao dia izao e no afaka nandositra ilaza aminao. Raha mbola antena izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe nisy afin'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ka nandoro ny ondry amanosy sy ny ankizilahy ka nandevina azy ary izao dia izao ihany no afa nandositra nanino tsy izy. Raha mbola antena izy dia nisy anankiray koa tonga tamin'ny manao hoe ny kaldiana nanao telo toko dia nyroatany rameva ka no baboiny ary ny ankizilahy dia nasiny tamin'ny lelan-tsabatra ary izao dia izao ihany no afaka ndositra mba ilaza aminao. Ary raha mbola antena izy dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe ny zanako lasa ny zanako vavy dia nihinana sy nisotro divay tao amin'ny tao tramin'ny zokony lamatoa. Ary indro nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namelo zotra ny efatra dia ny anjera tamin'ny zatovy ny trano ka maty izy rehetra. Ary izao dia izao ihany no sisa afaka mba nandositra ka ilaza aminao. Toy ny Baiboly dia nitsanga ny Joba ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany dia niapoka tamin'ny tany izy ka nekoaka. Dia honany teniny ka nanao hoe mitanjaka ny voako tany kiboniny ary mitanjaka ny iverenako any. Jehova no nanome, Jehova no nanaisitra, isaorana ne ozy izy nino tamin'izany rehetrarehetra izany dia tsy mba nanota Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Hatreo alohantsika. Aleloia. Ny loha hevitra dia izao manangana fototra ara-panahy matanjaka. Aleloia. Ho soratra masina nisy lehilahy tany amin'ny tany Ozy. Iza no anarany? Joba no anarany. Dia hoy ny Baiboly ary marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra no mifady ny ratsy. Avereny dia amin'izay tadidinao tsara voalohany. Taovatra izao mihitsy ny tananao. Averina ihany aloha misy tsy miteny. Mifady ny ratsy. Dia raina Jesosy. Halleluja. Halleluja. Dia nisy événement tranga tany an-danitra. Hoy ny Baiboly rehefa tonga ny andro izay isehon'ny zanak'Andriamanitra eo anatrehany Jehova dia mba tonga teo koa Satana tafahatany. Nanino ny Satana? Mba présent ihany koa Satana. Satria izy koa dia zanak'Andriamanitra. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Tila navaliny. Azo nivezivezy teny ambonin'ny tany aho ka nizaza teny. Dia raina Jesosy. Za misy fotoana mandinika. Sika koa matetika miresaka combat spirituel. Totrany gaga efa mamaky an'io teny io. Tena fieritreretako amin'izany hoe raha vao hoe ohatra hoe Jesosy Satana mifankahita. Mety tonga dia combat be tsisy resaka mihitsy to. Ianao ihany mamilivily fahamarinana kito. Fa hay zareo misy inona? Misy conversation tsara mihitsy. Tena mifampiresaka mihitsy. Sika enjana andray izany. Azitehaka aloha. Jereo amin'le matitoko fahefatra rehefa nakafanahany Jesosy izy aminteo. Dia mifampiresaka tsara mihitsy. Mifampiresaka tsara. Avy taiza ianao? Avy nivezivezy teny ambonin'ny tany aho. Avy nizaza teny aho. Dia hoy izy Jehova, efa nandinika ny Joba mpanompo ve ianao? Fa tsy misy olona tahaka azy eny ambonin'ny tany. Fa lehilahy marina izy. Averina aloha. Mifady dia raina Jesosy. Taovy aleloia. Izany hoe rehefa nijery Andriamanitra, rehefa nizaha Andriamanitra, rehefa nandinika ny olona rehetra Andriamanitra. Hoy ny mpanao salama manao hoe ny mason'i Jehova dia mitsinjo eny tontolo eny.
tao anatin'ny olona manapitrisany maro lehilahy anankiray naresy lahatra azy. Tovy aleloia. Engany amin'ity androany ity mba tsy ho anankiray intsony fa malomalo ny aresy lahatra azy. Mba ho ao anatiny ianao. Hijery anao manokana izy dia mba ozy ny tomony. Aleloia. Tovy aleloia moa e. Hitanao, raha tianao ny mason'Andriamanitra hitsinjo anao, anara-maso anao, hijery anao manokana. Ina voalohany? Tovy aleloia. Tovy aleloia maresy lahatra. Tsy resaka tsanganana ny resaka eo. Efa imbetsaka Jesosy ny diso fanantenana tamina tsanganana. Izy nitaka ny Saoly. Navory ny vahoaka. Efa tretsy ny olon-dehibe. Mahery. Eo amin'ny tany anankiray. Jereva natao anatin'ireo olona be dehibe ireo. Nisy lehilahy niavaka. Tonga dia hita. Izy io. N'Andriamanitra ny tena. Efa nandinika ny zivositra Jehova ve ianao? Miantsao Samuela. Fa tsy misy tahaka azy eo amin'ny olona. Fa manana tombo-pisandratana izy. Tovy aleloia. Fa afaka fotoana foa dia ozy ny tompo. Aonozy izy. Manenina. Noho ny amin'ny nanaovako ny Saoly mpanjaka. Tsy te ho diso fanantenana amina resaka tsanganana tsony ny tompo. Tovy aleloia. Ozy izy ny Pasteur amalina mpianatra. Rehefa hifidy mpanjaka. Goavana ane zany Eliaby zany. Sady ofisier ane zany. Ofisier. Tanakavanan'ny Saoly. Olona mipetraka ao an-daba. Vontsangana fotsiny izy tonga dia ozy Samuel. Tsy maintsy zany lehilahy. Zany ny tovolahy zany. Fa onosy ny tompo. Non. Ny velany fa ny ao anatiny. Dia tsy hoe afaka fotoana fohy vao nahita ny Davida izy. Inona nataony tamin'ny Davida? Davida amin'io mba manontany. Ahoana sy ahoana moa ny atao an'izay mahafaty an'io? Dia inona nataony? Taony dia curieux mihitsy. Maninona zao navela taizany io? Maditsy. Ozy Davida namaly. Mba manontany amoka maninona. Tovy aleloia. Halleluja. Tsy resaka ivelany. Raha tianao zany ny mason'Andriamanitra tsy ala aminao. Tsy resaka costard. Non, tsy andry. Halleluja. Afaka mitafy mamiratra ianao. Fa tsy voatery hijery anao ny mason'Andriamanitra. Halleluja. Ampafiry fitafindray ilay mpitondra fivavahana tena. Ampafiry ireny moa tsika. Afaka amboarinao trano fomba fiteninao. Misy anabavy anankiray izay dia gaga mihitsy rehefa fola fa lasa nakany toerany tompo ny vavy. Mahafinaritra mihaino tonombavaka anabavy. Jesosy tiako ianao. Dia na le tompo rehefa tsy tenenina intsony hoe tompo. Tsompo. Tena amboary miaraka amina tanana sy ny rehetrarehetra io. Fa tsy voatery hijery anao Andriamanitra. Non tsy resaka raha materialy ohatr'izany. Tsy resaka ivelany tahaka an'izany. Fa naresy lahatra an'Andriamanitra tamin'ny Joba. Ary natonga ny Joba navahan'Andriamanitra. Nireharian'Andriamanitra. Teo izy ny Baiboly. Hitan'Andriamanitra fa maninona izy? Marina izy. Faharoa. Aiza le tanana? Engany mba hita olona ohatr'izany ny tompo androany. Halleluja. Engany mba hijery ny tompo dia ho resy lahatra ny aminao. Asiteka mafy dia mafy amin'ny tompo. Dia ozy izy Satana. Non. Fanantenan-javatra. Ny orenany fony Joba aminao. Mahatonga azy marina, mahatonga azy mandeha mahitsy, mahatonga azy matahotra anao, mahatonga azy mivady ny ratsy, satria nitahinao izy, nasianao fefy manodidina an'izay ambanana, nasianao fefy ny tranony, nambininao dia manenika ny tany ny ondry amanosiny. Izany hoe vao manana an'ireo point anankiefatra eo zany ianao, dia miomana fa hitahanao Jehova.
ametraka ny tanany aminao Jehova. Andriamanitra mihitsy ny ametraka fefy manodidina anao. Taovy amainina maresy lahatra. Halleluja. Ianao ve dia mieritreritra aminy hoe tsy te handrava Satana, tsy te handravany Job Satana hatramin'izay? Ianao hoe dia mieritreritra fa tsy te haniraka blokazy izy amin'ireo ondry amanosy be dia be eo? Izy ve dia tsy hampiasa olona andeha amisavy an'i Job sy ananany ao? Tsy lôzika zany. Fa no ilay fefy napetraka Andriamanitra, no ny ampifomban'Andriamanitra, inona ny azony devoly atao? Inona ny azony atao? Inona ny azony atao? Mangasy azy fotsiny izy. Maniry mba hitazana anao ny devoly dia ho very hevitra amindray. Tsy hitanay izay atao amin'io. Tsy hitanay izay kitihana ny ministeran'io. Ataovy amainina maresy lahatra. Misy Andriamanitra miaraka amin'io. Misy Andriamanitra momba an'io. Ataovy halleluja. 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 Za tsy dia resy lahatra mihitsy. Fona aminao amin'ny teny mahitsy. Tsy dia resy lahatra mihitsy aho. Le misy mpanompon'Andriamanitra amin'ny teny manay. Tao mba afaka ray aman-dreny fa tratran'ny contre-attaque izay ato. Quel contre-attaque. Misy mpanompon'Andriamanitra maty ny fampisaviana. Tatoato nisy zany a. Fa nakaiza zany tompo? Natovany anjely. Misy fototra tsy mipetraka ao. Mahatonga an'izany ambinina amintsika. Hoy ny Baiboly, ny zanasipika rehetra voaforona melezana anao dia tokony anina. Hoy ny Baiboly, honosy izy, noho ny fitiavany Jehova Andriamanitra ho anao any amin'ny bokin'ny Levitikos 7:5 dia izy mampody ny fanozonana anao ho tonga fitaliana. Izany hoe misy olona mpanompo sampy be any ambadika any manosona anao. Io indray dia ho faty io indray dia tsy ho velona, tsy hitsangana izay ataony io. Tena ho ravy io, ho afa-baraka io. Niainga avany le ozina. Fa tokony rehefa mitotona any aminao reny, vao mainka ianao tahina, vao mainka ianao ela velona, vao mainka ianao matanjaka, vao mainka ianao mahomby. Tavy halleluja! Halleluja! Ka tsy zany ve le tenin'Andriamanitra e? Mandrapatonga anao any an-danitra ny misy foana mpamosavy. Misy zany sa tsy misy? Misy foana ny olona tsy tianao. Mandrapatonga any vao tsy misy, any ianao vao mitsahatra. Tavy halleluja! Halleluja! Inona tsondray no rohany eto moa ohatra ka tsy tsony manao an'izany? Inona no rohanao any amin'ny fiangonana misy ianao any? Misy io sa tsy misy? Fa vokatra pile anakefatra, ireo fototra anakefatra, andry anakefatra ireo, marina, mba hitsy, mba tahotra ny Jehova, mifady ny ratsy, miala maina ny devoly. Tavy halleluja! 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 Taontsika sy asitsika lesona kely amin'izay mazava. Au pasteur, bienvenue. Anao hifidy lehilahy matanjaka. Alexandre eto micro eto ry pasteur. Pasteur Hery, ici, hein? Oh. Pasteur Andriarimalaلا ka. Tsiro daholo eto akaiky eto. Izany sasany. Aizy pasteur Adelain. Au pasteur Nirina miazaka za. Asina anankiray. Isany atao Job atao mpivoana eto. Pasteur Avanlopary. Viens ici e. Ha. Asitsika tehaka aloha. Mba ho tsarovanao ty zavatra ampianariko anao ity. Tena aplikenao. Ifampitazana etsika. Dia ifampiantso telefonitsika. Fa hiazakazaka ny asanao. Aomby ianao. Amen. Tsy ho voasakany ianao any amin'ny toerana misy ianao any. Então mba hitehaka ho an'ny tompo. Halleluja! Rehefa nandinika ny Job, andao ataontsika pasteur Iandro ny Job.
zatsy le joba fotsiny aloha joba izy ianao Joba. joba rahala joba de ozy ny baiboly rehefa nandinika ny joba Jehova de ny zavatra hitany Jehova de zao mana joba de lehilahy maninona marina ty zany ataontsika hoe ngay marina izy andray ito tsy vitany hoe maro ny joba fa lehilahy maninona ihany koa mahintsy ato ianao raha fahitsino joba zany ampovoan'izy mbola tsara ampovoany tsy milatra ka atao ampovoany joba e zao ao miemitremitra kely ao de miemitra kely na hoe mbola tsy vitany hoe marina sy mahintsy fa maninona matahotra ny Jehova vonona tsara rehefa avy eo ty indray zany raha inony ty raha fatahorana ny Jehova no anarany tsy vitany hoe marina mahintsy matahotra ny Jehova fa maninona ihany koa mifady ny ratsy asiteka ho an'ny tompo marina mahintsy matahotra ny Jehova mifady ny ratsy aveko marina mahintsy matahotra ny Jehova maninona reo karazana andro reo tao anatin'ireo zany joba ny toetra hozy izy ny boky ny Korintiana fa isika no sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra halleloia vokatr'ireo pile reo matotra tsara mafiolona tsara ny fotry joba mafiolona ny trano fanahy joba zany tovy halleloia de hoy taminao teo mana Satana ve de tsy namely any joba mihitsy Satana be fianonana vao hitany hoe tena ohatrany mety ny fiainana io ianao hoe tsy miandry olona nenjika ianao zany e hozy izy Davida indray andro halany fotsontsotro zao ao izy misy olona tsy apozinao tonga de maninanao fotsiny tonga de fahavalinao fotsontsotro zao ianao miaraba azy ianao mitsikitsiky aminy halleloia fa ianao tsy tia fotsiny izy sady mitsika fiatana fa ny ao anatin'ny fona nanao ny fomba rehetrarehetra Satana natao Satana zay moyen rehetrarehetra isiblena ny joba andravana ny trano fanahy ny joba anapitehana ny ministera ny joba ny baiboly tsy mitolona amin'ny nofo amandray tsika fa mitolona amin'inona fa ny zavatra mahafinaritra ny zavatra mahafinaritra misy fotoana Satana tonga avany tonga de miaraka amina fampisaviana be mihitsy ho aripako daholo ny ondry amanosiny sisika mely any joba izy fa vao miodina izy mafimafy tsara Pasteur ohatrany zakako ihany nareo contre kely aloha miditra avany zany izy misisika tonga de mitona amindra fahamarinana miditra izy misisika mitona amindra fahamarinana tinokortanina ministera ny joba manina izy marina daholo koa ny fototra rehetrarehetra ao halleloia mitady mpiara-miasa izy ho ampiasaina na ny kortanana maninona ny mpiara-miasa rehetra olona marina daholo ataovy halleloia halleloia ienga ny Andriamanitra nangana fototry ny fahamarinana any amin'ny fiainanao any amen ve lasa indray izy miodiody kely aloha tena tsy mety aho tazany ndray mana hoe manahoana ny fahitsiny io ohatra ny marina loatra efa mailo be mihitsy raha pasy am'izany efa mailo be mihitsy izy teste kely ndray manao Pasteur mahitsy fe ito loholona mahitsy fe io mahitsy amin'ny fitantanana ve io sao de konity afafy ty ezaka ty testeny kely ndray aloha
meno mafimafy ataony mafimafy miala maina izy tovy alleloia tovy alleloia marina mahitsy joba amin'io milamina tsara mitsy asio alleloia joba alleloia tsy inona moko Jehova ny mpiandry amany inona ozy izy tsy zavatra mampahory any joba lasa ndray izy matahotra n'Andriamanitra ary ve io sa ahoana manao ahoana i joba io any amin'ny miafinany misy tahotra n'Andriamanitra ve ianao ne tsisy manara-maso anao any e alleloia nisy fotoana ozy le eo ihany anao mijotsary nareo hoe todikarina nareo pile ve dia metsiketsika ozy izy le zanak'anabaviko izay ka izy mbola tamin'izany izy moa mbola tsy mivavaka zao izy efa vita batisa promotion farany teo vadiny maditra be dia ozy izy mba teneson le vadiko zany izy io tsisy lehilahy tsy maditra zany e tsy lehilahy vao tsy maditra zany e na dia reny pasteur reny a ozy izy tozy manta ianao zany teneny zany izy koa mahita amin'ny pasteur any tatapasy eny mpanaovana mission any telenandro amin'ny tiliary any foana tozy izy matany ahoana tokoa zany ry tata tozy ako namaritra tsy taitra tsy enao ny atahorako zana dia somary bebe kibo ary solasola aloha ary tena milaza aminao fa mbola misy mijery io tena mariny zany ka tsy zany ve izy pasteur tena mifona indraindray efa tonga any amin'ny toerana anaovanao mission any ianao vo iny hoe pasteur avy any Antananarivo avy any fohy be afa mihitsy ny fieritreretany zany mitsika daholo ny tovovavy rehetra rehetra tena mahitsy loatra ve zany tena mety sansa tsy mety nanao mission tany vo eo mifampijorovavylombelona zay rahalahy nanao mission tany Tuliary za moa tany Tuliary dia izy tany Deko dia misy baingalohana pino zay nato iny dia nisy nandondona hono teo ambaravarana zanakapino pasteur za to eo amin'ny pasteur zay mbola izy pasteur afaka misy mijery ary ny olona pasteur vao maheno antsika pasteur tonga dia misy zavatra mientanentana anatin'ny fonena tsy fantatrao mantsy ny fiainana pasteur fa ny fantany fotsiny pasteur attention tandremo be dia be nefa nalavony a ary mbola maro ny kasainy oazera engany mba tsisy na dia iray tovy amainina maresy lahatra halleloia ozy izy Paul manao hoe ny fahotana rehetra ataon'ny olona ozy izy dia ataony fa ny olona mijangajanga dia manino tandremo todikeny ny akaikina hitandrantsika rahalahy hitandrantsika rahavavy azonao ve zany tsisy olona mahitanao any amin'ny afinany zany izany mahita tompo ihany no mahita halleloia dia ozy izy ny devoly mana aloha mba testena kely no di fatahoran-joba an'Andriamanitra alefany eo le olona somary ratsiratsy fitafy tonga dia miaraka amina minisiple sady mifiteny any pasteur anatirana goûter ve pasteur
za pasteur misy za efa tratran'izany za pasteur tena misy problème mihitsy a tena ohatra marabe ny foko a dia marabe koa ny kiboko a dia misy zavatra manindrinindry aminy alina dia ao fa hoentiko mbavaka ny feony amin'io amboariny be mihitsy ao fa hoentiko mbavaka anao hivavaka ao anao a ao petraka eto ny tanako batainy ny tanaka atao veto pasteur fa maninona ho any atao ka eto koa misy manindrotsindrona za tsy azonao an'izany za rehefa manao raha misy an'izany ny anary fomba fiasako rehefa misy an'le olona indraindray mantsy misy an'le olona maranony reny na salasa any amin'ny faritra manahirana any dia ny tanany ihany ny alaiko dia apetraka eo dia ataoko ohatr'izao ny tanako iza koa ny higasika an'io alleloia eto a ka tokony ametraha-tanana mihitsy ane pasteur le izy non alleloia tena mijery Andriamanitra refesin'Andriamanitra ahoana ny fatahorana ho azy aveo ke tsisy manara-maso anao any ny mason'i Jehova dia mitsinjo eny tontolo eny alleloia ny sofiny miain'ny fitaraina nozy izy raha hoy izy atsampy kely indrindra refesin'Andriamanitra ampy ve aza milaza amintsika eo anatrian'Andriamanitra apokalipsy 1:10 ozy ny baiboly refesina ny tempoly any an-danitra io esaka io refesina mihitsy ianao manahoana ny fahamarinana ampy ve sao dia tsy ampy refy manahoana ny fahitsiny manahoana ny fatahoran'ny tompo dia tany amin'ny miafina dia anao pasteur ohatra mitady agozosy zao ba ohatra mitady tsy atahotra an'Andriamanitra taovy alleloia iengana raha mba hakafananao ny favalo iona foana ianao satria vato fanahy mitoetra tsara mamaka tsara ataovy amany asiteka mafy e rehefa tsy nahita irika tato izy tato amin'ny fahamarinana tato amin'ny fahitsiny tato amin'ny fatahorana an'i Jehova gaizy mionona ianao za mieritreritra amin'ny hiala vena ny devoly fa hitady ny fomba rehetrarehetra izy resinao ny fakapanana ankiray dia maninona indray izy mitady hafa indray izy aza mihetsiketsika ampilea testeny indray ato hoe ahoany ty olo ty joba manina izy fatiny ratsy ve io olona mifadiny ratsy ve io sa zay hitany eo anaty Facebook rehetrarehetra na zavatra manahirana reto zay ny mataholy manahoana ny fiteniny io nosy ny baiboly aza ty zao tontolo zao na ny zavatra eo amin'izao tontolo zao fa raha misy ty zao tontolo zao dia manino izy nisy fotoana namangy tokantrano anakay tsy mba diniko izy ty kristianina moa le andraikitra be dia be dia tsy afaka manome fotoana pasteur za tena tsy tia ny vadiko a zanako efa tena manao tsy tena mila vavaka ao tokantrano aleo fa ho avy za eo anabava mila télévrance mihitsy misy tahaka an'izao mihitsy oviny pasteur efa hitako a le trano ka hitako le trano teo an-janahary ho avy any aho a dia atsony pasteur efa tonga ka tamin'izay tsy niantso tsy haiko nisy zay pasteur Sylvain angambany nandeha tonga teo larobima zay tonga eo amin'le tranon'le olona ka izy amona be ohatrao dia majanona ny moto dia misy vavady dia misy totohatra kely dia miakatra tsy maheno izy mandeha mafy be ny raha teo trano le anabavy mikosotrano amin'io dia niditra ihany dia nandonona odeo tsy henony ihany odeo tsy henony ihany inona ny raha teo mandeha ozy ianao samafoka tsisy mitsoka eo zay mirahalahy dia efa maily be mana logika raha mikotana ambany ambony ny tokantrano tena bavy ty satria inona ny eo inona moa no délivrena amin'izany e izy amiko amin'io sady mitsikosy trano mbola mihira ihany mifadiny inona ozy izy
mifady ny ratsy. Rehefa hitanao fa zavatra ratsy atao ino? Testeny amin'izay io. Tena ohatrany tady lasy joba. Fa hoana nefa rany misaotra ny tombo aloha fa tsy nenjery joba. Mafiolona ny vato fanahy. Trano naorina teo ambony inona ozy izy? Teo ambony vato lampy. Engane mba ho mafiolona takan'izany ny trano fanahinao. Ny ministeranao ataovy aleloia. Ny fototsara-panahinao. Amen ve? Rehefa mafiolona tsika pasteur dia afaka manangana mpiara-miasa mafiolona ihany koa tsika. Halleluja. Io anezy ianao ihany e. Rendratsika vao mahita mpino ohatry somary hafahafa, ohatrany tsy dia matotra loatra, alohan'ny asianao azy ety ambony pilipitra aloha dia tinio male za ihany eny nampianatra an'io e. Tika zany ra zany nampianatra an'io, raha mahatonga an'io tsy matotra iza zany ny tena izy. Zany e zany mety mbola za zany ny tena tsy matomatotra mihitsy. Tsika moa efa mahazo an'ity enjana be. Halleluja. Halleluja. Azonao ve le izy hatreo e? Engane mba ho mafiolona ny trano fanahinao. Dia anangana ministera mafiolona ianao. Amen sa tsy amen? Dia ny mpiara-miasa aminao olona ara-panahy daholy olona matotra ara-panahy daholy ataovy halleluja. Asitehaka ho an'ny tompo. Nialy Satana. Nialy izy. Tsy vakiky tsony fa tohizako hainao io tantara io. Verina indray ny andro manaraka. Avy taizanao Satana. Avy nivezivezy teny ateny zaza. Dia izy tsy efa nandinika ny Jehovah venao. Fa marina mahitsy matahotra an'Andriamanitra fadiny ratsy izy. Na dia mipitehanao ary ny fananany. Na dia naringanao hatramin'ny zanany anankifolo ary. Enjana ny lasiana bavy malala e. Norobainao daholo ny zavatra rehetra rehetra fa io izy marina. Halleluja. Mbola matahotra an'Andriamanitra ihany izy. Amen. Idirantsika lalina izay hoe avy eo. Tsy hitany devoly izy atao. Ary ny zavatra mahafinaritra izay ny tenenako hoe tsy mampino mihitsy manao ianao izao no andeha ho tratrany karazana fananirana na karazana contre-attaque. Ohatrany tsy dia mampino. Halleluja. Dia ozy izy ny tompo. Indro ary ozy izy hoe soroko ny tanako. Zay zavatra nanany rehetrarehetra azonao anjakana. Na lan'ny tompo ny manda ray aloha. Hiala ny marina. Rehefa niala ireo andry anankefatra ireo, fototra anankefatra, bazy efatra ireo, iza sisany teo. Zany ny enjera zany ilay trano ara-panahy Jehovah. Iza sisany teo. Tsisy lininina intsony. Nataony devolina hita amin'izay. Raitsika maha-olombelona tsika sahan'ny Satantsika io. Tontolo io kaikinao teneny sahantsika io e. Fa arak'ilay tenin'ny Pasteur amaly, za kely fa ninona. Noho ianao miaraka amin'ny tompo dia misalu izy. Ataovy halleluja. Fa rehefa tsisy nininona zany teo dia naninona amin'izay. Nataony devolina hita. Tao anatin'ny ray andro. Lasa nidalo daholo ny omby ny rehetrarehetra. Ny mpiandry omby rehetrarehetra tonga dia ringana. Anankiray ny joro vavolombelona. Mbola tsy tapitra koa ny fijoroana vavolombelona. Tonga indray ny anankiray. Ny ondry amanosy nisy afo latsaka mihitsy enjana anisany e. Afo avany an-danitra mihitsy. Nandevina azy. Sasisa. Mbola tsy tapitra ny teny. Voninahitra ao an'Andriamanitra ny rameva. Joro vavolombelona aminao azy Jehovah. Ny rameva. Ny borikin'andrasana. Ny asa tany tsara. Vetivety keo. Tonga ny dalo. Tonga ny malaso. Sasisa ny afaka nitsoka nody. Mbola tsy tapitra iny. Tonga indray ny anankiray. Jehovah. Ny zanaka ao anankifolo. Fa naninona ny ankizy.
indrisino ny afenondrano be loatra nanao anniversaire tapatapoka io misy rivotra mahery enjany zany a nenjera tamin'ny zatovo ny rindrina efatra maty daholo sasisa inona nataony Joba olo baiboly aza entina kosa fitafiana eo a nandrihatra ny fitafiany Joba dia nanina ozy izy nanaratra ny lohany dia niapoka tamin'inona matory mihitsy ry Pasteur zao sisa ny efarany Joba rehefa tsy niona tsony ny trano fanany azonao ve le izy eo nareko nga misy miteny anareo ireo 7 andro io teo amoron'ny lavenina teo sady nisy eto moa tsisy lavenina nitsaky tsara Satana natao Satana ny moyen rehetrarehetra tsy mitsangana tsony io vita tanteraka ny amin'io fa ozy ny baiboly fa Joba kosa nanino tsy nanota zany hoe sady tsy niala tamin'ny fahamarinana izy tsy niala tamin'ny fahitsiny tsy niala tamin'ny fahatahorany an'Andriamanitra tsy niala tamin'ny fivadianany ratsy dia zao no nataony saorana ny anaran'i Jehova asitehaka matohi aloha Alléluia Alléluia ozy izy Paoly apôstôly inona ny asaraka atsika amin'ny fitiavana ny Kristy inona ny teneny eo loza avy sahina ozy izy samosary sahina sabatra fitanjahana fanenjehana inona koa fahafatesana fa amin'izany rehetrarehetra zany dia maninona manoatra noho ny mpandresika amin'ny alalan'ilay Alléluia tokony tsy lôzika zany tena aiza ve angaka mangazy foana no anay ao anatin'ny 5 andro dia 1 andro zay vao mihinam-bary kozy izy Paoly maningina ny asaraka atsika ny fitiava mo ao anatin'ny elemosary io zavatra niainanareo io Pasteur fa niainantsika koa io tovy Alléluia za miteny manay nareo niaina za tao tamatavy 12,500 efa mianaka zay 12,500 mibosa raislisaka sabata fa tamin'izany kosa aloha mahafinaritra fampitatana mivady andeha etsena ohatrinona ny vola hoentiny 500 tsaroko tsara karoty 300 voatabisy tongolo 500 sakay 500 ny arzato atao goten'ny ankizy ividanana bajyata amin'izany ny azo ny arzatoko tena maro zany teneniko anao zany tsy haiko hoe mba mahita hena atsasaka ny fevan'izany ianao fa enjana fa nafinaritra aloha zay koa ny ray saina Alléluia fampahery foana alaina le karoty dia rapena sasana dia voasana dia rapena dia etreretro iny ny atao lasary ny voatabisy tongolo iny karoty iny amin'io mbola alana indray ny rano no mena an'le zaza dia iny no hanao amin'ny sakay maheresy karoty atoandro karoty ariva asiana ambiny amin'ny ariva tsy maintsy tsitsiana le niainanay zany teneny eo kaikinao niainandro Pasteur zany hoe Alléluia Alléluia misy fotoana mbo ohatra nampiakaran'ny tompo stazy kely fotsiny ka milaza aminao mbola pio lavitra aloha izany ndraindray niainan' zany hitatsika zany nisy fotoana ny fianakavinay nandefa 504 basy satria tamin'izany avy niditra hôpitaly ny zanako anankiroa zay efa mianaka zany samy any amin'ny hôpitaly za miandren'le zokony roa taona nelan'izy roa le voateraka koa hoe tsy inona ny akaran'ny zanako Pasteur any amin'ny hôpitaly tsy ampy sakafo tanao le lohany ngeza be reny fotsiny fa ny mahafinaritra aloha efa tovavy be daholo izy zao ny anankiray efa nanambady Alléluia dia nalefa le fianakaviana tany ny 504 hoe modifa maty any
tonga le zokonay tonga tao ndaontony mody izy moa zay fiteny mody ontony ndana Antananarivo manao asa enjana petratroba aloha kely zay Pasteur alleloia Antananarivo manao asa za tamin'izany tsaroko tena milaza tsy nanankalahatra nangano hoany fotsiny ny ranomasoko televadiko ny teny ka tadidiny Pasteur zanaky Pasteur Ialsony madamako zanany ara-panahy mpiara miasa taminy ka izy tsy haiko zay promotion fahatelo tamin'izany nanao batisa 1er novembre 1998 dia izy tsy haiko fa misy anankitelo ngamba ny tao inako tao dia zany nampianatra azy batisa zay sy le evangelistra anankiray zay dia zany nampianatra io dia misy le io aminy hoe samia ravoa omby dia ozy izy rehefa aveo tadidiny dada ve le io nampianaranao anay io tamin'io tamin'ny batisa ohatr'izao le io ozy izy ahoana ho azany io zaniko za efa tsy manankalahatra tsony dia misy an'izao le io manao hoe mety angambo tsy saza no ny oty izay natao rato faty aho eo ampara nomponanao verina zero ny saika to dia io saiko maintsy le zokinay zay tsy andeha oto fa velao zay aty ka ho faty ateny tsy maty zany zay zao no nampahirezako azy ny mpiasa vitsy ka mbola nalana ny ray ve tsy maty zany zay fa nanomboka hatreo kosa sokafa ny tompo ny lalana rehetrarehetra tsofoko rano mba hisokatra ny lalana any aminao any hidina ny famatsiana rehetrarehetra atao fianany mamarapara anazy a tsangana indray joba satria ny baiboly sady tsy nanota izy mbola nahintsy any izy aiza marina aloha mahintsy matahotra any Jehova mifady ny ratsy alleloia alleloia asitehaka aloha mbola nijoro tsara ihany joba dia ozy izy ny baiboly ozy satany tsy problème aminazy zany e afony zany fa izy mihitsy kitiana dia ozy nytompo io aza sy io e dia niala teo satana ozy ny baiboly ohatra fotsiny ty fa tsy misy akory tonga dia nasiany inona vai sady mamenatra amin'ny marary vai feno vai hatrany atapony dohany tsobaka atraiza enjy mba alay fisary iza lefa voany vai marary sa tsy marary alay fisary etsainany izy zany raha zay na tonga anazy natoro teo amin'ny lavenina satria ny lavenina mety malemilemy manaotro zao zany izy dia manao kay inona ny any mitsilany manaotro zao izy inona ny ao mikohaka izy inona ny ao tsy afaka mandoalika izy fa misy inona ny loalikany fahorina tsy vitany tena ohatrany hoe feno voan-kansera tanteraka ny tena nyjoba ray manontolo na ny vadiny ary efa nyteny mbola iazanandreo fahamarinanao sy fahitsinao sy fataonao ny Jehovah tsy fehova-dinany ratsy eo venao tia mipozina sotrony asidro engane mba tsy hanao an'izany raha madamo alleloia mamino tena kozy izy joba mijoba toko fa 7 na ny fofonaiko ao izy manino makaloilony izy zany le rehefa mamangiry firy be iny araky le toteny Pasteur izy rehefa feno vai ny fahoriny amin'io mbola mavesatra mbo manantokatona amin'ny madamy eo izy neny drimo vadiko akolitako sipako ahoana ozy izy madamy miala ifa makaloiloy enjany zany sa tsy enjany na hoe vehivavy eto koa ny indraindray mora mivadika zay engany mba tsy ho tahaka an'izany ny eto mba le olona ny ampovoan'ny ranomasina any zany resahako zany fa ny eto olona mahatoky tsara amen na ve ozy izy joba tonga olo-pona amin'ny zanakineny aho atsoko ny mpanampiko tsisy mamaly aho
ataony ankizy fanakotaba eraky ny isan'andro aozy izy ny sakaizany telo mirahalahy tonga teo ampionina azy toy izy tsopo mpampionina manosoa fotsiny nareo satria tsy manjoa anareo mantsy ny manjoa nataon'ireo tenga nampahery mahery zaralahy zaralahy na mafinitsisy an'izany fa vao mainka nandatsy man io lehibe tsara velatsy nanao ratsy io jefta nisy nanota fa intsety teboka ay any amin'ny mangingina zany fa hitan'Andriamanitra fa olona tsy milamina fozony baiboly Joba dia nanilina hitana ny fahamarinana izy tovy aleloia nitana ny fahitsiana izy ataovy amen ny fatahorana an'Andriamanitra nitoetra teo foana izy ny fady ny ratsy izy vakio ny Joba toko faraky amby efapolo toko faha roa amby efapolo hozy ny baiboly ary Jehova dia napody indray ny fiadanany Joba ho avoroeny mihoatra no izay nananany fahiny asio aleloia tiako ny milaza aminao i mpanompon'Andriamanitra fa io sakrifisy aretanao io hitan'Andriamanitra io dia azakaka fa ny fotoana tsy apozina amaly anao Andriamanitra tsofina ranonao eo alatahiny tompo ambin'ny fahasoavana daholo amen avy asiana tehaka aloha halleloia ny fiaretanao hitan'Andriamanitra io halleloia ny fijoroanao hitan'Andriamanitra io ianao mandeha mitahotra an'Andriamanitra io hitan'io amen ve hitan'io enregistré daholo mandeha amin'ny fahamarinana io enregistré misy karazan'olona manindry miezaka ny manodotra anao fa tsy reo ne Joseph totofana ne Joseph fa vao mainka ny navoaka an'Andriamanitra ho hita tovy aleloia izy mpanompon'Andriamanitra tena tsy takatra ny saina ny fombany fomba an'Andriamanitra azy mety hatramin'izay anao tsy tazana tany anaty bozaka tany fa mety anao le andeha amin'ny volana novambra ho amin'ny Paris ataovy amen aloha kasi tehaka ho tazana tapoka ianao amen ve halleloia izy mpanompon'Andriamanitra zay fa tia mifaritry Fianarantsoa ty dia gaga rehefa nahitana azy tany-Tananarivo fa inona lany ataonareo taty dia zao niteneny karakara passeport pasteur fanganareny ka nisy fotoana ozy izy raha aman-drenina ohatra nanipiteny fotsy moa manamboara passeport ozako hoe ho lasa zany le rahalahy ty halleloia zay mbola tsy nahazo teny oatra zany mana hoe amboary ny passeport pasteur fa za tsy mialina hoetiko mbavaka ianao mba ho lasa ianao tovy amen reo zavatra nankefatra reo goavany inona avy izy teo raha vao mitoetra reo lasenabavy momba anao Andriamanitra manomboka mijery anao Andriamanitra ary mamerina ny tany any aminao Andriamanitra halleloia zay zavatra ataonao tonga dia misy fahombiazana daholo tena misy fisokafana daholo ataovy halleloia ianao ne tsy mila miezaka zany hoe atao hitan'ny olona fa anaty any amin'ile tsy hitan'ny olona mihitsy fa atao vitan'Andriamanitra fotsiny zay le nampianarana antsika teo amaranako azy nampianarana antsika omaly na dia ny fandraisanao ny mpino io fikarakaranao ny olona io halleloia dia atao vitan'Andriamanitra tena marina amin'ity asako ty zao ny nametran'Andriamanitra mandeha mahintsy tsara mihitsy indraindray ny mahatonga ny ao anatin'ny fiangonana misy antsika eo misy korotany indraindray vao amintsika ozy le komity anankiray zay sa ve pasteur ny ataon'ny pasteur anay ato manao hoe tsy ho isy vola-kira ianareo atsy zany ny toroteny eo hoe avoay avoay
fahitsiana ve zany marina ve enao amin'izany matahotra an'Andriamanitra ve enao amin'izany atao vitan'Andriamanitra mihitsy fa miorina amin'ny sitrapony ianao marina mahitsy matahotra ny Jehovah amin'ny fatiny ratsy fa andao raha mitazantsika va fa ho hitanao ny tanan'Andriamanitra izany miaraka aminao izany io anereo lasiana bavy malala tena milaza rehefa Andriamanitra ne tsy takatry ny sainy amaranako azy misy fotoana tao amin'ny asan'Andriamanitra zay netiko fa elaela tena vavaka ho ana vehivavy anankiray izay andro sabata dia niditra tao am-piangonana ilay anabavy ka tany amin'ilay toerana moa mafana be ao anatin'ilay hafanany ireny mihitsy dia ao anatin'ilay fiderana ao anatin'ilay aniny dia lasa izy tsy mikanjo fa misikina lambahoany dia petraka eo aoriana teo izy dia be dia be zany le ohatrany hoe le riny eny dia misy vehivavy maromaro eo akaikiny eo dia gaga sady mandeha ny toroteny le anabavy rehetrarehetra eo manao ohatr'izao amin'ny saron-doha daholo alay ny saron-doha iny dia sady mitoroteny hoe maninona io fa maninona eo manampin'olona dia niaritra teo le anabavy tapitra ny fotoana dia nanantona azy foana nanantona azy tonga tena fofona fa inona ho any mahazo anao tsy niteny izy fa sokafa fotsiny lehilahy io pasteur ny nono ny akavio efa tsy isy tsony dia misy lavaka anakeo ka dia mivoaka nama fa tsy hitako tsony ozy izy atao andeha iotra ozy izy dia anao masazy dia ohatrany mahaisy lahatra be ana le fiderana taonareo dia nihiditra pasteur alleloia fofony zany ivavaka ho anao any anabavy fa tsy kisendrasendra nydio anao teto dia nivavaka ho azy nietsika ny devoly dia nroana ny devoly revavaka ny devoly dia zao ny teneniko aiza ho any tranonao atsyatsy ozy izy ny tranonay danao a madama rao nirako madama ndana rao izy mba afahantsika manoho ny vavaka ho azy dia nampaheziko teo izy niodikodronany tao amin'le tanàna tao madama tsy hitany nanjavonany tsy hitako ozy izy fa nitsoahany afaka ho volana an'iny tsaroko tsara andro alady vao maraina amin'ny enina latsaka misy mahazodanako tonga io toko tamin'ny mpiangonana ka ny tranonay tsy lavitra teo mahazodanako feno olona hitady amin'ny pasteur aiza amin'ny fiangonana eto zany dia natsony olona zay kaka fa misy olona dala mifatotra tady ao anatin'le mazda olona dala fatorana amin'ny tady dia nentina moa dia nentina mambavaka dia fa vaisinareo avany ambany vohatra be mihitsy ry zareo lavitra nganareo maheno raha teo fa iza zany ny tenenareo misy fiangonana ty fiangonana manasitrana manao délivrance misy vehivavy zay ozy izy voan cancer dia nandalo tato misy dia nametra tanana dia tonga dia sitrana dia izy mijovavolombelona aminday hoe atao amin'ilay fiangonana ika ataovy alleloia na didiko tsara izy teneny teo ozy avelona kay le olona izy tsy miverina tao tsy miverina tao am-piangonana fa ny asany mandefa olona ao am-piangonana ataovy alleloia vao nahitan'izay any amin'le tanàna tany zany tonga dia malaza ny fiangonantsika vao misy zavatra dia tonga ny olona fiangonana vao ny oloko izany olo manasitrana cancer alleloia io zavatra ray fotsiny ny atsehan'ny tompo amin'ny ministeranao fa tonga dia manakoako eran'ny tanàna io ary olona miavinavina be dia be manenjika manaratsy ny fiangonanao miteny mahery aminao eo rehefa tratra izy tamy eo ihany izy ary miondrika aza taitra fa io no mpiara-miasa aminao io alleloia alleloia atao vitan'Andriamanitra fotsiny aloha marina n'ity fanompoko ty mandeha mahitsy tsara zay asain'Andriamanitra ataoko dia ataoko matahotra ny Jehovah hatrano kely ary mifady ny ratsy alleloia tsy mety hoe ianao tsy marina za efa mahitsy dia za efa matahotra ny Jehovah dia za mifady ny ratsy fa za tsy marina fotsiny
hoe misy trano anakevatra dia tsisy zorony anankiray tsisy pileny ray mipetraka ve io trano io hoe za marina be a za mahitsy koa fa za aloha tsy mifady ny ratsy fa za matahotra an' Jehova diso amin'ray aloha diso amin'inona diso amin'izy rehetra marina mahitsy matahotra an' Jehova maninona mifady ny ratsy azonao ve sarotry toizina fa toitsangana tsy asiako fanetanana be tso fasan-drato ny tananao dia raiso arak'izay Vahao ny oloko Vahao ny oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra Vahao ny oloko Vahao ny oloko nandeha tanteny izy mba asitra